isika tompoko tonga ny fotoana hitenenanao sy ampahirezanao ny fiangonanao Andriamanitra ary fotoana sarobidy aminay zany zany no antony iazakazanay iatrehan'ny tranonao iatrehanay ny herinandro iatrehanay ny fianarana sy ny asa fanompoana iatrehanay ny fiainam-pianakaviana mampahireza tompo araka ny fombanao voninkenanao izahay menarany Jesosy Kristy tomponay amen. Luka 7:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no isy niakatry ny tompo ho anao ny fiangonany malalaka. Lohahevitra bantintsika amin'izany tsy maintsy hisy foana ny fanafitohinana. Tsy maintsy hisy foana ny fanafitohinana. Jesosy Kristy tompo no milaza an'izany eo amin'ny andininy voalohany. Tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana. Ina dikan'izany ary tsy laozan-javatra zay hanafitohina antsika isika eo amin'ny fiainantsika. Tsy azo idivirana zany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana kosa no fomba hiatrehantsika amin'izany amin'ny maha-kristianina antsika. Ary zany no mahatonga ny Jesosy na mpianatra ny apôstôly hoe fandeferana ny finoana zany matsy ny atao hoe lohatenin'ny Luka 7:7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ity. Tsy maintsy hisy foana ny fanafitohina satria voalohany tsy maintsy hisy foana ny olona hanafitohina. Zany no izy rehefa tsy maintsy misy foana ny olona hanafitohina. Ho Jesosy no andininy voalohany tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana. Inona moa ny hevitry ilay hoe manafitohina? Ny dikateny frantsay maro dia manao azy hoe mampanota. Izay ilay manafitohina, mampanota anao, mamandrika anao, manala baraka anao. Ny dikateny amin'ny teny anglisy, dikateny King James dia manao hoe manao offenses. Zany hoe tahaka ny misy fanafiana atao anao, fanaovana ratsy anao mba hahatonga anao hanota koa. Ary ilay teny malagasy hoe manafitohina anao dia tena manan-karena ny heviny satria manao zay hanafitohina anao, zay hatezitra anao, zay hampenjera anao. Ka raha ny marina sarotsika tsisy an'izany sady zany fa ny tompo mihitsy no milaza hoe tsy maintsy hisy an'izany ary dia mampiomana antsika izy. Toa zakatsika ihany rehefa olona ny amin'izao tontolo izao olona tsy mpivavaka no manafitohina antsika. Fa mora kely fisiketraka isika rehefa olona tia am-piangonana no manao an'izany. Efa nambarako hatrany hatrany ny havana fa aty am-piangonana dia tsy mpivavaka daholo akory ny olona. Fa misy koa mba mpiangona tonga ny olona dia tonga izy. Mety manaraka ny ray aman-dreny izy, mety manaraka ny namany izy, mety mba mitady zavatra mahafinaritra iarahana amin'ny malagasy izy, fa tsy tena mpivavaka. Misy foana ny olona tsy mbola tena resy lahatra ny tenin'Andriamanitra na dia ao am-piangonanao azy izy. Tsy mbola mibebaka marina, tsy manana Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ko aza mpanao mahagaga zany, indrindra fa raha mbola manao zay manafitohana izy. Sarofa rehavana fa ireo rehetra zay hita teo amin'ny tantaran'ny fiangonana hoe nanao fampianaran-diso dia tao am-piangonana daholo ihany ireo miaingy. Ary mahatonga ny fampianaran-diso zany dia manao zay ampenjera ny family, isariky azy any amin'ny tsy izy mba tsy azo famonjena izy. Ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty 2:7 ka hatramin'ny 5 dia milaza sady amin'izany hoe any am-parany any isy olona ho tia teny, na dia mety avy ao am-piangonana ihany azy, ho tia vola, ho mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanendrikendrika, loza be, mpamadika, mpirina, mpieboebo. Raha tia ny tena loza, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra
zany hoe raha jerenao ny fiteny ny fietsiny ny fiakanjony ny ataony rehetra dia hoe tena olon'Andriamanitra. Nefa izy hoe nefa nanga ny herin'Andriamanitra dia na tsy an'Andriamanitra akory. Riavana amboary ary ny fonao sy ny sainao, miomany ianao fa isy foana ny olona nafitohina na hompiray tanàna aminao na mpiara-mianatra aminao, mpiara-miasa aminao, enina dia ampiangonana azy. Nefa tsy izany no andao amin'ny tompo na andao amin'ny fiangonana raha mbola azonao atao. Fa na hitetin'ny fiangonana maro samihafa azy ianao dia isy foana zany mandam-piavin'ny tompo. Fa zao ho an'izay tena manana ny tompo dia omeny hery ianao, omeny fahendrenanao ahoana ny fomba hiatrehanao amin'izany. Ko mahireza noho ny amin'ny tompo zay efa nandresy ary mizara ny fandreseny ho antsika. Inona ny fahamarinana faharoa? Tsy maintsy isy foana ny fanafitohinana, ka aoka tsy ho avy amintsika izany fa mitera-doza. Aoka tsy ho avy amintsika izany fanafitohinana izany fa mitera-doza. Aloha Jesosy ny andiny voalohany, tsy maintsy ho avy ny fanafitohinana nefa loza amin'izay olona mahatonga an'izany. Loza. Inona no ambaran'ilay loza eto? Ndika teny frantsay rehetra dia milaza hoe malheur. Tahaka ny ozana mihitsy izany. Ary Jesosy dia manao teny mahitsitsy eto hoe raha zany areo izy miezaka mihitsy tsy izany hoe teny zany fanafitohinana izany. Tsy ho zakanareo ny tondra an'Andriamanitra nareo. Aleo aza ozy, tsara ilay andininy faharoa, aleo izy anatorana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony dia atsipany an-dranomasina. Toy izay anafitohina na dia ny anankiray amin'ireo madiniky ny tompo ireo azy. Izany no fiantson'ny tompo ny olona manaradia azy, madiniky ny tompo. Raha oharina amin'ny Biby moa izany dia tahaka ny ondry. Ary moa Jesosy zay hoe tahaka ny ondry ny voan'ny ambody. Fantatrao ny ambody mihinana biby, mihinana hely. Ilay ondry tsy manana dia nitandroka akory ary alovany teny. Zany ny sary tena madinika tokoa fa ny tompo no miaro azy. Inona moa ty ilay hoe anatonana vato lehibe fikisoam-bary ty ny vozony dia atsipany an-dranomasina. Fomba fanasaziny efa nisy hatramin'ny ela ary mbola mitohy hatramin'ny andro Jesosy Kristy tompo, karazana ohatra hoe fanameloana ho faty. Gamba betsaka ny karazana fomba fanameloana ho faty fa fatatsika, ny tifirina, ny antona mitady, sotoana pozina, asana ny voka-rivotra mahafaty, atao amin'ny seza elektrika. Fa nisy koa zany fomba zany tamin'ny andron'ny tompo. Alaina ny vato fikisoam-bary, zay vato lehibe, tsy zaka raha lehilahy anankiroa aza tsy mizaka azy, hoy ny mpandinika. Dia afatotra aminao, dia rehefa mifatotra aminao dia atsipany an-dranomasina ianao. Inona ny dika amin'izany? Anino ianao? Ho faty ianao izay. Satria tsisy olona mahavita amin'izany hoe sady mifatotra amin'ny vato be tsy zakan'olona anankiroa no milentika any ambanin'ny ranomasina. Izany no anoharan'ny tompo hoe aleo azy ianao atao an'izany izy. Toy izay ianao no manafitohina ny olona izay efa natsoin'ny tompo amin'ny anarany. Ka ampiasan'i Jesosy matetika io fiteny io. Mateo 7:24, Marka 7:5-12. Inona ny dikany zany rehefa? Zany hoe raha misy olona manimba ny finoan'ny olona izay manaradia ny tompo, manao izay ampihevitra ny hafa, dia mendrika azy ho azo an'izany sazy izay mahafaty izany. Toy izay hiaritra ny famaizan'Andriamanitra noho ny faminganana, satria saro-piaro amintsika Andriamanitra. Revana aoka tsy anaiky hoentin'ny forano-mafana isika, indrindra amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy amin'ny fiarahana ny mpiara-mivavaka sy ny mpiara-manompo. Fa aoka andinika tsara. Aoka samy angataka ny fanana ny fahaingana avy amin'Andriamanitra. Fa mampatao ary tetenin'i Jesosy ty, ay tena tsy ho zakatsika ny avalin'Andriamanitra raha avy amintsika noho ny farantsika etantsika manafitohina amin'ny ondro. Mila miambina mivavaka isika vao miteny zavatra, mila mangataka ny fanetretena isika
fa tsy anaty fotoana lava satria tsy ho zakatsika zany vaky lehibe fokisiam-bary apetraka amin'ny lamositsika zany tena lozy zany ry havana ary tsy tafatombona amin'izany tsika mila mandiny tena nahoana moa ohatra fianatokantrano tsy mety milamina miasa tsy milamina fianarako tsy hita mandroso izany ohatra ny firina lava feno fankahalana feno lompo fa sanatria efa loza amin'ny atra izany miambelona mba tsy avy amintsika ny fanafotonana fa loza tsy zakatsika izany fa marena fahatelo sady farana tsy maintsy izy foana ny olona nafotoena fa zao mahaiza mananatra ary mahaiza mamela mahaiza mananatra mahaiza mamela marina tokoa fa mafy no miatrika amin'izany mafy no miatrika amin'izany ny olona manafotoa amin'izany ary raha manofo dia tsy vitatsika izany raha lay nofotsika fotsiny zafo ny egoako mora mifanenjany eo tsika raha mbola niara-nofo fotsiny atianao amin'izany dia ifamalina avy eo ifanala barakalava eo ary tsy manana ny fanan'Andriamanitra koa isika dia zay hoe tena occasion de chute ho ny teny frantsay samolavo zao no malaza mandiny fahatelo raha manota aminao ny rahalahinao teneno mafy izy ka raha mibebaka izy mamelany elona misy dingana zany dingana voalohany aloha ataoko anao dia zao mivava zay hoe ataoko hoe aza leherin'ny nofonao fotsiny sy le sainao no miatrehanao azy fa vitanao mihitsy hoe tena atao fanafotonana fotsiny zany zay zavatra mitombony mivavaka lay mivavaka ho anao voalohany indrindra nananao faindray miatrika amin'izany ary avy anao mitompo hiasa sady amin'izay olona minimana fotoina manontany ahy eto zao mafiry amintsika mavita amin'izany misy olona manafotoana anao dia mangeny anao hainao mangeny io mivavaka firy amintsika nefa mananandra fa ianarana matsy zany mba tena andearaka ny fanahy fa tsy amin'ny nofo fotsiny sika mba tena andray le fanahy mahery tsy mainka malo ny ratsy ny ratsy zany efa nampianarany tompo atsika mba tena azo tompo-tsaina amin'izay hoe inona ny tokony atao ianavy raty mba andramindray zany dia hitanao faharoa anavo amin'ny fitiavana izy ho izy rehefa avy mivavaka ianao karesy lahatra fa tokony teny azy tsy ny olona rehetra tokoa no mahay mananatra fa raha tsy mahay mananatra raha tsy mahay manao izany amin'ny fitiavana aleo aza mangina aleo ny toetra amin'ny vavaka aleo ny tompo no hiasa aleo ny tompo no hanirakolona fa rehefa resy lahatra ianao hoe tena afaka manatona azy amin'ny fitiavana atony izy vakio no matotiko fa 80 fa misy an'izany fomba fiatrehana izany hoe manota aminao ny rahalahinao ianao manatona azy mitokana fa tsy hoe andrasanao vory-vahoaka dia eo vao anitsinao rasa fitsaram-bahoaka zany manatona azy mitokana ianao ary fitenenana ampitiavana tena feno fisinjovana hoe ahoana no anarenana ny teoty satria lavo izy matomanao an'izany zany ataoko hoe aza manao fomba mifarotseo mifarotseo tsy hiteny raha tsy vory-vahoaka ao dia sady anala baraka tadidinao le vavitraka mitsangatsangana efa hitora-bato ny jiosy efa hoe ho faty io fomba anankiray famanao faty koa zany tamin'ny andron'ny jiosy torahana mandra-pahafaty ny azy zany ny tena mafy fa tongo jesosy fahatak'i jesosy hoe tena tratra odiomby izany vehivavy zany rehefa nataony ny fomba nialan'ny olona rehetra efa izy le vehivavy sina zay vao nanino zay vao miteny azy izy ary miteny azy ampitiavana mba hampiarina azy zany mampianariny tompo atsika atono manokana izy mangatany fahendreny ary ianao mikely zay anarina azy ary ny fahatelo hoy izy hoe raha mibebaka izy mamelany elona mamelany elona azany laza aminao aza sina fipetrakory zany aza miandro hoe miverina le olona mifona taminao na mantoarika aminao tsia ho anao sy ny fonao ho anao sy ny sainao mamela heloka dika le mamela heloka
ataonao tahaka ny tsy misy zany mba tsy hanino amin'ny fonao fa tahaka n'le olatra ao anaty voankazo tompo ohatran'ny kely le izy fa rehefa tazominao avelanao maritra eo maninona mitombo ianao no simba ny fonao iny olon'iny mety mbola tsy mibebaka ka mandeha ho azy aminy zany hoe manafotoa iny manao teny marary manao fihetsika tsy voahevitra dia ianao le mba manana ny tompo koa dia mitahiry lolo-po ianao ihany ny simba voalohany izany tsy milaza hoe antoalika eny amin'le olona ianao na fa ho an'ny fonao sy ny sainao mamelany ianony zava-dehibe zany atsapan'le olona ihany zany ianao tsy nanao an-tompo ary tokony ampieritreritra azy zany asany sakana mantsy zany mitahiry lolo-po mandoto ny fo sy ny saitsika zany ary jesosy raha miteny an'izany tsy miteniteny foana fa niainana zany fantatrao tsara Jesosy Kristy na dia tsy nanoka azy dia nombo nateo amin'ny azy fijaliana fa ao na no teniny inona ny vavaka nataony amin'ireo miaramila azy nanombo azy raha eo mamelany elony fa tsy fantany zay atao eo masiny olona eo ary zany mahatonga azy miditra madio any mifanjakana lanitra tsy navelany malotony zany fankalana zany fanafotoinany zany ny fona amin'ny kristianina antsika mitondra ny anaran'i Kristy mila mianatra an'izany sika fantatro fa tsy moro zany fo izany hoe andrano ianaro talao amin'ny tompo mihitsy rehavana ny mpanao salamo ao amin'ny salamo voalohany dia milaza fa isika kristianina ny mino dia tsy mandeha amin'ny fisainany maneratsira aoka tsy ety fisainana aminy ianao fa tsy hoe mandrangitra anao izy dia ianao koa tonga dia miakatra miteny ratsy izy dia ao koa mamaly teny ratsy mandeha ny totontry dia anao koa tsy maintsy manao totontry tsy mandeha amin'izany lahary ny mpaneratsira zany tsy mipetraka amin'ny fipetrahana ny mpaneratsira tsy manana ny toe-tsaina mandeha amin'ny fanahy isika fa tsy amin'ny nofo fotsiny mahita fifaliana isika amin'izany toe-tsaina ame amin'ny tompo atsika zany ary ny kristianina tsy mainky ny tsaratsara tsy mainky ny anao zay alavo fa miezaka zay hanarenana mitondra azy eo amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka araka nefa nolasaiko ombenombeny zany ny fomba anehoantsika ny finoantsika ary rehefa miteny an'izany tamin'ny apôstôly Jesosy dia takatry ny apôstôly hoe tena mbola tsy zany zay tompo dia takatry ny apôstôly hoe zany kay ny asan'ny finao dia ahoana nambarina ny dininy fadiny tompo ampitomboy ny finoanay tena mbola tsy vitanay zany tena mbola tsy nanao an'izany zay fa ampitomboy azy ny finoanay araka koa zany mivavaka ataotsika isaky ny misy zay manahirana raha misy zay manafitoana atsika tompo ampitomboy ny finoako ary eo nanaovany ny tompo teny mahagaga raha manana finoanana dia ohatra ny voatsy nampiray azy anareo dia azonareo lazaina amin'ny voaroa azy io hoe iongota ary ao ka omilena ao anatin'ny ranomasina dia raika anareo izy inona no teny tompo ambany na dia kely azy aminao itsika reto zany zao na dia tsika atao amin'ity trampiangonana fotsiny azy dia amin'ny fandrefesan'ny tompo azy dia mety tsy hitovy ny finoantsika mety misy lehibehibe kokoa mety misy kelikely kokoa fa zao miteny tompo na dia kely azy tahaka ny voatsinampy aza dia ampiasao fa mahavita zavatra ny voatsinampy mantsy no masongolo kely indrindra amin'ny legioma fa zao no mahagaga rehefa ambolena ka me lehibe dia mahatratra hatramin'ny enina ka hatramin'ny 10 metatra azo ialofana ary voalaza fa izy io dia mamokatra mandava taona any Israely ny aniny Jesosy nampiasana mihitsy zany le hoe voatsinampy anehoanan'izay hoe zavatra kely rehefa afafy lefatsy kelikely iainana dia mitombo ary melehibe ny finoana raha anasa dia misy fanantenana tahaka ny voatsinampy sotra ny afatra riavana rehefa iainana sy ampiasaina ny finoana mavita zavatra ary zany zavatra tsy hain'izao fotoana zao atao tena mila mandray an'izany tsika vo afaka mitondra ny tena manoloana ny olona manafitoina zay no afatry ny tenin'Andriamanitra andro andriavana isy foana ny olona nafitoina miomany ianao fa raha olona efa mibebaka ianao
ka manana ny fanahy masina anao tsy ampianatra anao zany afaka manaraka ny viaviny ianao afaka mamela heloka ianao afaka manarina milazanao dia mahay re zany maharetatra amin'ny farany fa izay mahatratra amin'ny farany nofonjay amen.